tonga soa ato amin'ny saina pilikely ianao raiso ary zarazarao mba ho hain'ny malagasy namatiako sotra to. Ino tsengo ny any rehefa voasakana tsy nahaso nivoaka ny toerana fonenany ny solombavam-bahoaka sy teny ny alahady 9 marsa teo raha nikasanao tatitra tamin'ny vahoaka tao Toliara izay toerana nahalany azy ho solombavam-bahoaka dia nirohatra nanao fihetsiketsehana ny mponina nifidy azy ka niteraka fifandonana tamin'ireo zandary sy polisy izay nisaka-dalana azy ireo. Tsy nionona teo moa ny olona sasany fa nandeha nitoratoraka sy nikasa nimba ny trano Andriamatoa Tinoka Roberto izay solombavam-bahoaka lany tao Toliara ihany koa. Saingy-panohana mavitsika ny fitondrana sady mpikambana raty eo ao amin'ny Irimara no anisan'ireo manakihana ny fitakian'ny vahoaka ao Toliara ny tsy hanokafana ny orinasa Base de Toliara. Okany notafian'ny sasany tamin'ireo nanao fihetsiketsehana ny trano fonenany ao Toliara mba hanehoan'izy ireo ny hatezerany. Hitanay trano dadalahy, hitanay trano lany Atamatavy io hitanay fa nanalahy rehetrarehetra io mampitandrina an'ilay koa zay rehetratsika vizana eto na manamano no arovana Andriamanitra na ira mandatra drano vahoaka no arovana Andriamanitra.